fanendrena maromaro ny nivoaka omaly lasa mpiasa-panjakana ambony iry roly mercian clémence ary baba teo rakoto voaniko anatin'izany ka tahakitahaka an'izao no zava-misy lasa tele ny serasera eo anivon'ny PRRM i Harry Laurent Rahajason na i roly mercian lasa taleny tetikasany fanavoazana eo anivon'ny PRRM i Arnaud Auguste voatendry ho lehibe ny faritra Analamanga ampisolo toerana i Clémence Raharnirina ary voatendry ho tale général ny aviation civile de Madagascar na hoe ACM ihany koa i Albon Rakotoarso na hoe i Baba marina fa mpiasa-panjakana ambony misa 730 no notondrena nandritra ny filakevitra ministra io. Atanjahatra ny raha miresaka tontolon'ny fahasalamana dia isy infirmier malagasy asa any ivelany anambara ny filoha lavitra ny infirmier Andria Jean Aimé fa mandeha ny fifampiresana handehanan'ireo infirmier malagasy maro iasa any ivelany toa ny Canada, Allemagne, Autrisy ary Belgique tsy ampy ny mpitsabo-panampy any amin'ireo firenen'ireo hoy izy ka ny eto Madagasikara maro be no tsy anasa misa 2017 ireo infirmier eto amintsika na vita fianarana kanefa zara fa 20 isanjato no manana ny asa raikitra ka noho izany dia nilana fanampiana ampandrosoana ary ihany koa mety mba hampandroso an'ireo infirmier malagasy ireo. Dia atreo aloha ny amarana nataoko maso amin'tia maraina ity fa mbola betsaka ny vaovao zay hoentina ary mafapana ihany koa ny amin'tia maraina ity ka dia anasananao tsy saraka aminay efa vonimboninao ihany koa Roland Bruto sy ny vahiny izay efa tsisy vina amintsika hoentsika afaka fotoana voy. Orkla, azafady aloha azafady tena reraka mihitsy manenjika anao fa zao aiza ihany le fanovana ny resahana sy ny tratratratraina hatramin'izay ohatra mbola tsy sapanay mihitsy Thierry taiza nisy fanovana vita tao anatin'ny ray mpimaso aloha nandravatrano omaly ve ianao dia atsangana vila ara-pitso valio aloha raha tsy inonako ay hitanao zany ianao ihany tena valy azy ry namako ny tranom-pody no vitany vava fa ny fanovana kosa antsika rehetra miaraka fotoana fanavaozany zao andao mba hanavao toetsainy namaraina na atoandro na hariva Top Radio Fonafona aleo ny ezaka voarisy toy izay reso azy no mitahotra talata fa 13 ny volana desambra taona 2024 manatitra ny araby topolasy topovavy amin'ity ora sy fotoana andraisanao ny fandarana ity fandarana be miray
talata melohan'ny talata farany amin'ity taona 2024 ity isany manao mampifandraitsika tsy amin'ny lafin'ny teknika tahina kely ihany ko sy Thierino amin'ny lafin'ny tantsoroka raha teknika manao fandrarana kapobeny miaraka amin'ny vahintsika amin'ity an'io ty Barson Rakotomanga miarabanao tonga eto amin'ny Top Radio am'izao marain'izao. Ia dia miaraba ny ekipan'ny Top Radio rehetrarehetra dia teny koa ny arabana ny mpanaraka ny fandarana. Ny vahintsika dia tsy vaovao fa mpitarika sindika izy ny randrana sindika izy mazava loatra maro moa ny sehatra iantserany fa io ny tena isan'ny ahafantarany maro azy Barson Rakotomanga rehefa faraparana ohatra zao ny taona dia fanao ny manao jeritodika zany ny zavatra nitrangana namarika nyty taona 2024 ity lohevitra resantsika amin'ity an'io ty meo fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny tsy voana amin'izay tsika fa ny lafiny sosialy indrindrandrindra mahakasika ny tontolon'ny asa ny mpiasa ny ataontsika hoe ny amaindainy zany amin'ny ataontsika tompontsoa ny mpiasa ny tontolo iainany mpiasa ny lafiny lalàna maro samihafa fa raha petraka aminao fanontaniana dia mpiandohan'ny fiarahantsika zay Barson Rakotomanga raha atao zay ataontsika hoe amtinana fomba fijery nahitanao azy raha atao bango tokana zany ny sehatra sosialy indrindra fa ny tontolon'ny asa tamin'ity taona 2024 ity nanahoana. Ia io moa zany le hoe fito 2024 no resahantsika manahirana no iteny hoe nety le izy fa ny azo ambara mahitsy be zany aloha zany hoe nisan'iny le fanovana zany dia fanantenana zany nohatra no hiteny amin'ny mpiasa hoe hisy fanovana ary zay le andrasan'ny mpiasa zany amin'izao faran'ny taona zao zany miandry zany ny mpiasa hoe tena makany amin'le fanovana ve ny hitataratra ety amin'ny tontolon'ny asa sy ny famoronana asa sy ny zoan'ny mpiasa ve izay fanovana izay mbola nytiako tsinena tsara zany hoe mbola mipetraka eo anatin'le hoe manantena zany ny mpiasa amin'izao fotoana zao taorinan'le hoe fanovana goavana iny. Ie asa aloha hoe mifanalefy amin'izay ve satria raha ohatra jerena fotsiny zao mifisitrahana ireo tombontsoa sasatsasany raha ho nivony kinapsana izy Barson Rakotomanga toatra nisy fampanisy dingana natao ihany reo fampisondrotana an'ireo zavatra sitrahana volanjaza sy ny sisa raha izay faharoa inona ny tena lasan'ny mpiasa ao anatin'le izy le hoe satria ny fanjakana zao ty misy hoe 7 isanjato zay hoe le hoe le tsika raha ohatra mantsy zany tsika raha vao miresaka ty moa tonga dia nanonona ianao hoe miresaka knapsa nisan'iny 7 lasa ray alina niakatra ny volan'ny bevoka ny sy ny mpitraizakely ny zavatra tsindrina amintsika zany tsy zava-baovao zay tsindrina amintsika rehetrrehetra avy 2 ny volanjara dia lasa 5 dia lasa 7 dia zao izy lasa ray alina dia aiza amin'izay zany le vaovao tsy vaovao zany aloha raha ho an'ny mpiasa fa zany ohatrany hoe fa fiakarana tokony mandeha ho azy zany rehefa mandeha tsara ny fampidirana ny vola ny lasa-kemboka aveny amin'ny mpampiasa izay alefa ao amin'ny knapsa dia mitombo zany ny vola miditra ao amin'ny knapsa io ary tsy amin'ny lasa-kemboka ihany fa amin'ireny le fametrahana ny volany knapy ny volan'ny mpiasa any amina orinasa amina banka mba miteraka zany le vola dia le zana-bola reny zany tokony eritreretina daholo hoe makany amin'izay isiny ny fampiakarana ka raha ny teny zany ny mpitantana ao anivon'ny knapsa hoe ny tsara ny fitantanana dia mazava loatra izay zany ny azy no eritreretina dia tsy fanovana zany mbola tsy zay le fanovana ho resantsika rehefa avy eo tsy mbola zay le fanovana endrasan'ny mpiasa sy ny zokulona fa zay zany mbola hoe zay no hitany hoe anaovana kely reny le hoe vahaolana tako kenatra ozy zay atonivony ranany syndikaly
mikasika andray io resaka io ie fa raha ohatra ka manao tamberina kely ihany koa barson rakotomanga raha hoe vo nipetraka nijory ty fitondrana tarihan'ny filohampanjakana filohan'ny fanavozana ny repoblika colonel Michael ty dia namaritra izy ireo lahara-pahamehana misa enina dia anisan'io zay mahakasika ny sosialy ny betsaka amin'ireo dia eo zany aloha ny jiro sarano zay filana fototra eo ny fanabeazana sy ny fahasalamana dia eo misy resaka hoe ny asa ny andiha fahadimy ny tanora ny asa dia aty amin'le fahina ty moa zany mikasika an'le anaovana le fanavozana satria ireo zany nysoritana efa nentin'ny prime ministre teny anivony nanteny mery ireo nanaovana an'le fandarana asa akapoben'ny fanjakana sy ireo ataontsika hoe tetiandro anatanterahana zany hita sotra efa hita ihany le finiavana ao anatin'izay zany le fanavozana pasoraly andin'ny fahadimy le resahako teo hoe ny tanora sy ny asa ao anatin'le resahana efa tsy efa mba mivadika vola 10 andro zao io ty anty 10 andro ao anatin'le fotoana anaovana évaluation ary taony elanelan'izay 10 andro zay nareo dia mba tsy lazako hoe vahiny efa tena mba nifampiresaka tamin'ireo mpitatana ny firenena amin'izao fotoana izao tao anatin'izany fifampiresahana zany fampangilina velona nataonareo sa hoe mba ahafahana manora itya ny hevitra ho fanatsarana ny tontolon'ny asa amin'ny ankapobeny eto Madagasikara. Io tsika raha mijery fotsiny hoe arak'ilay nambarako teo hoe ny mpiasa sy ny zokolona amin'izao fotoana izao dia manantena hoe inona le fanovana dia enao moa nanambarana ny tele hoe teboka fahadimy eo anatin'ny programa mpanjakana zava-dehibe zay ne mbola tsy miteny mihitsy hoe tsy makany amin'ilay fa zay mahita sady amin'izao le hoe nisy ny fionana le fanginana 2 volana zay le nambara mantsy tamin'ny fionana hoe amena 2 volana ny fanjakana amin'izao fotoana izao ny gouvernemanta sy ny mpiaraka amin'ny ijerevana hoe manaona ny fiasany dia toy izany ko satria izay le nilaza hoe ny prime ministre dia tazomina hatramin'izao zay fanambarana izay hoe ny prime ministre dia mbola firongony satria isan'le nitorinay teny amin'ny Bianco tamin'ny 2024 mikasika ny fanaovana tantelefadrakotra ny volan'ny mpiasa knapsa iny dossier iny zany dia nangina matoa nangina ny dossier tamin'ireny fotoana ireny dia teo amin'ny fitondrana izy zany satria solo tena mpanjakana tary amin'ny filakevitranany Beninga izy dia zany mba hanana tanana lava be teo amin'ny fanjakana izy amin'izao zany dia nanontaniana nyteneninay tamin'ny rehetra hoe tamin'izany izy tsy plein pouvoir zao izy plein pouvoir iza no mpitsara asa ao amin'ny Bianco sa iteny hoe coupable prime ministre amin'izao fotoana izao rohatra zao vao kitihana le dossier any dia zay no mahatonga anay raha mbola eo fitondrana izy tsy hisy mihitsy ny afaka hikitika le dossier any fa dia lasa any zany ny dossier nay le napetraka tamin'ny 2020 sy 2020 pejy zay le fitambaran'le dossier napetraka teny amin'ny Bianco tamin'ny Pâques dia vao nalefa tany amin'ny Bianco satria rehefa eny amin'ny Pâques izy ka misy ahiahina kolikoly dia alefany kany amin'ny Bianco anaovana fanadihadina dia tonga teny dossier nay dia nahazo référence dia natory teo rehefa avy eo iny tsy verenantsika iny fa efa ilazana amintsika hoe 2 volana dia zay no nanginana kely tao anatin'izay fa nazany tsy hoe nangina tena tao amin'le hoe nangina zay nanao an'ireny esika mikasika ny raha vao mitidikidika tontolon'ny asa ianao mitidika syndicaliste ianao tsy maintsy mijoro foana zany ny randrana syndicaly zay zao androany atoandro dia nao etsika etsy amin'ny zone forelo etsy misy orinasa satria miresaka knapsa mantsy anao misy orinasa izay aletsynalo ny lasakemboko amin'ny voniknapsa dia nakatony orinasa nakatony knapsa ny compteny le hoe zelena ny compteny dia nefa zao zany vonina amin'izay le orinasa andoha tsy lasa voasazy daholo io zany mpiasa rehetrrehetra amin'izao amin'le couverture sociale tsy afaka misitraka nefa ny vola efa nitangosina tamin'ny karana amin'le anjarany mpiasa dia zao zany le mpampiasa vonina andoha 40% 30 à 40% dia mbola tsy efa elaela zany nangataka an'io le orinasa teo anivon'ny knapsa nangataka fiona tamin'ny talejenara rehefa hoe zay nambara tamiko tamin'ny maly ary ho avy eo mihitsy ny randrana syndicale ao anatin'izay satria misy tombontsoa zoan'ny mpiasa voaketikedika eo ilazana amintsika hoe zany lasa manahirana be ao anatin'le inona marina no tena tiany atongavana ao anivon'ny knapsa mbola be da be ny zavatra fantatra satria tsy reny lasa manakona n'ilay tena zavatra tokony hovaina zany reny le hoe fampakarana kely reny atako kena satria tato anatin'ny herinandro fampiresaka tamin'ny mpiasan'ny knapsa mihitsy ary zay hoe reny le fandaniana meopapana fandaniana atao amin'ny fitantananao
roatrandreny arahantsika mahita tamin'ny réseaux sociaux reny fanofana ordinateur to efa niala raha oana efa nasorona tamiko teo rany ny reny le tomobile mandeha amin'ny courant zany rehetra zany zany peta be o zany satria reny koa sange nisy an'leo hoe fanapa-kevitra tamin'ny fitondrana teo aloha hoe tsy mividy fitaovana satria tratran'izany akamaroan'ireo hoe tsy mividy fiarakodia vaovao fa mampanofa zany eo manofa moa zany satria ohatran'izao zao tadidiko ny télézarotely atsymba zazy tary amin'ny ACM ry hoe manao location amina concessionnaire fa tsy hoe mividy fiarakodia vaovao fa zany le toromarika avy any tamin'le fitondrana teo aloha ka mety fampiarana an'izay na tonga le titsy amin'ny to mivokasiky zany inona le de zay de zay le razan'ny olona le anova ovana satria tsy vola amin'ny fanjakana io eo zany tokony mipetraka le phrase le fitenin'ny tanora olo tsy vola amin'ny babanao fa vola mba ho mpiasa io tia zany tokony atao zay mba akely indrindra ny fandaniana fa inona zany nentinao anatin'izay lefa hoe anao fanovana roa volana miteny zao le hiditra am'le satria mbola kinapy zay antsika ao zany tena be da be misy le 11 milliards mapakapeo ndrery zareo amin'ny conseil communal hoe tsy adoan'io zareo fa an'ny SMGD de tia niafatra ho an'ny ramatoa conseil communal aloha zany ao anatin'izany conseil municipal hoe personne morale ny raha mangia be ny tanàna ratsy be ny tanàna izy tsy afaka nikitikitiky any vola mipiasa atao amin'ny kinapy siny dikan'izany tsy mitovy hevitra aminao ny randrana syndikaly fa ianareo amin'ny commune aloha zany dia tsy maintsy miaraka amin'ny SMGD mamerina ny volany mpiasa zay aloha zany tsy hitovizana hevitra amin'ny ramatoa conseil municipal zany Clémence zay resaky zay efa lasa lehibe ny faritra lalamanga izy moa arabaina izy ao anatin'izay andraikitra vaovao zay fa de fa ambaranay aminao zany tsy mitovy hevitsika nareo nisany tsy fahafahanareo mifandrindra zay ne satria conseil communal zany tokony afaka mandrindra tsara ny fitantanana manara-maso fitantanana ataony be ny tanàna isan'ny tompony andraikitra akory zareo zany zay le tandremana tsara ao anatin'ny zavatra oatra zay hoe responsabilité partagée an'ny conseil communal conseil municipal sy ny be ny tanàna io zavatra io dia anjarany zareo mamaly le izy fa ny fantatry ny mpiasa de miverina ny volan'ny mpiasa ary any zany nga tale général ny tokony napakatra sandry napaka-peo be mihitsy hoe zany tokony zeleny nalay ny orinasa io zeleny ny vola tany amin'ny resaka commune tany tsy mamerina ny vola ry zareo fa tsy ny orinasa am'izao amerina efa milazalazay ny araka ny fitarenana maly de be da be ny orinasa ohatran'ny fanomboka ohatran'izay hoe idina le kaontiny de raha ohatra ka tsy andoko kosa aloha ny orinasa za manomboka-hevitra amin'ny knapse fa raha ohatra kosa vonina le orinasa androtsaka n'le trosa ao anatin'lay hoe zarazaraina le izy inona ny tsy anokafanao an'le izy satria le izy ane raha idinao de tapahanao koa zany le zoso tombotsokely le mpiasa mpikambana ao anatin'le izy zay ny zava-misy ao anatin'izay zany hoe any zany fanovana ilaina izao hoe ahoana no anenana ny faran'izay kely ny fandaniana ny fitantanana fa ampianina kosa ny averina daoly le vola arovana ny rafitra io kinapy io ety mahaliana nareo iny fa hotolotra zay rehefa kinapy sa moa zany zao karazany hoe singa anankiray ao anatin'ny tontolo ny asa amin'ny ankapobeny